Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny toe-karem-pirenena sy ny fiainana amin'ny andavanandron'ny mponina ny fisian'ny krizy efa ho 5 taona latsaka izao. Ankoatran'ny taremarika izay navoakan'ny banky iraisam-pirenena dia naneho ny heviny ihany koa omaly ny praiminisitra lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria. Raha ny taremarika izay navoakan'ny banky iraisam-pirenena dia 2.9 isanjato ny tany fahantrana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Sahirana ny firenena eo amin'ny lafiny ara-toe-karena raha ny voalazan'ny praiminisitra lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria vokatra izany krizy izany. Ny resaka 4000 nouveaux pauvres par jour ateo. Ny resaka hoe 6 millions de dollars par jour ny manque à gagner. 6 millions pauvres vaovao depuis 2009 jusqu'à zao. C'est le nombre de pauvres. 92% aux banques mondiales pauvres. Faisant ce barré-sana, firndemo ni olona tena hyper milliardaire tanatiny febotona io. J'ai tout pour faire mavoka malagasy ko. Ahoana tonga reo olona reo dia lasa nahazo fanana ataoko hoe BDB nefa iraisa davanata alohan'ny 2009 reo mba io tovitovy amin'ny sasany ihany. Batro fantatra koa avy taiza io fananany io. Ary resahana koa eto hoe BDB ny fananany harenim-pirenena lasan'olo vitsivitsy. Anisan'ny voaresaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahany hatrany sy ny malagasy tsy hanasa izay tsy mitsaha mitombo. Ny mpandrindra ny asa izay ataon'ny firenena mikambana eto amintsika Ramatoa Fatma Samoura dia nanamafy ihany koa ny olana goavana izay sedrain'ny firenena malagasy manoloana ny firongatry ny andiam-balala. Nampatsiahivy ny tatitra izay nataon'ny FAO nanambara fa ny roapahatelon'ny firenena dia ho rakotry ny valala avokoa mandra-pahatonga ny volana septambra raha toa ka tsy misy fandraisana andraikitra aingana ary ahina ho simba ny 3.9 tonna ny vokabary izay 520 isanjato ny filan'ny mponina ka ilaina ny fandraisana andraikitra manoloana izany rehetra izany.